Apanatretena lehibe safanako fa misy zavatra kôdy mandriamanitra. Ny fanahy ny maholona, ny fanahin'Andriamanitra ny maholona. Fa zaho lazaiko aminao misy fanahin'Andriamanitra manokana koa mipetraka amiko mandriamanitra ahy. Ka olo efa Andriamanitra tonga nofo zaho ty. Fa misy teny manao hoe apanatretena lehibe misy afanako an'izany. Tsy maintsy ataoko ihany zany le hoe apanatretena lehibe fa zay mba hay mba takatakatry ny sasany. Zay hoe apanatretena lehibe sy afanako an'izao fa misy zavatra kôdy mandriamanitra. Ohatran'izay koa i Abrahama sy Melkizedeka. I Abrahama tompoko dia olombelona tsotra zao, olombelona. Fa misy kôdy secret napetraky ny Melkizedeka taminy. Izay nahatonga ny Abrahama lasa Andriamanitra. Tadio sofa rehefa ny maty i Abrahama, ny maty koa le mpanakarena, dia ny maty Lazarosy, izy telo reo, dia nisy teny nilaza na Andriamanitra ny Abrahama tapiky rehefa tonga tany an-tany satria niantso le mpanan-karea tany amin'ny elo. Ozy le mpanan-karea hoe ory Abrahama raiko mba iraho i Lazarosy hagnatsobo rano ty amin'ny tendako fa may loatra aho. Dozy i Abrahama hoe tsy mahazo nakano intsony Lazarosy. Ha nahoany Abrahama ataony hoe ray kaiky lasa Andriamanitra tapiky Abrahama. Dia niteny koa le mpanan-karea ory Abrahama raiko iraho i Lazarosy hidina any ambonin'ny tany fa mbola misy raha lako dimy amiko. So dia ngao tsy hino izy, tsy bebaka izy ka very ty amin'ny elo koa fa mijalika vonjeo re mba iraho midina agny i Lazarosy. Dozy Abrahama hoe efa misy hirako agny mpaminany siry Mosesy. Rehefa tsy hino n'ireny olo ny rahako regny izy dia tsy mety ho very ho any amin'ny elo koa. Fa ngao me Abrahama nagniraka andry Mosesy ny mpaminany. Tsy Abrahama nagniraka an'io fa Jehova nagniraka an'io. Fa nino Abrahama masaky miteny misandoky an'le teny Jehova. Satria mpaminany sandoky koa zany i Abrahama aminareo zay tsy mahatakatra. Mpaminany sandoky koa Abrahama. Azafady tompoko, tsy mpaminany sandoky igny fa le tena fanahin'i Jehova mihitsy nipetraka tamin'ny Abrahama. Izy nilaza ny solotenan'i Jehova ny teny an'izay. Ohatr'izay koa Mosesy. Raha ny teny Jehova hoe hidinao zao hamonjy ny vahoakako any Egypta fa mijaly ampijalian'ny Farao. Dia nidina i Jehova tamin'ny alala Mosesy. Dia izy Mosesy hoe zaho no Jehova zay anavitra nareo. Mpaminany sandoky koa zany Mosesy. Tsy mpaminany sandoky fa le fanahin'Andriamanitra mihitsy mipetraka amin'ireo olo reo, nidina amin'ireo olo reo hanavitra ny zay olona tian'Andriamanitra havotana. Ka ho anareo zay mbola mihevitra ahy ho mpaminany sandoky dia tany soa, tany tsara ny eritreritrinao fa ho hitanao ny hafarany ary ho hitanao ny hafarako. Ho hitanao ny hafarany mampaminany sandoky ahy dia ho hitanao koa ny hafaranao. Apetrako aminareo voaka malagasy teny zay androany. Ho hitanao ny hafarako dia ho hitanao koa ny hafaranao fa aoka anao handiniky tsara. Fa fehezy manomboka androany mivava raha miresaka mikasika ny tsaratsara izao Mesia zao tompoko tsy azo sandosandohana zany. Raha mbola mpanompon'Andriamanitra ka na iza manerany tany ka milaza manao hoe matahotry an' Jesosy, mino an' Jesosy ho Andriamanitra ary mino an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany, tsy misy olona mahasaky ilaza ny tegnany hoe Mesia vrai. Mesia zany tsy azo sandohana zany. Tsy azo sandohana zany. Fa matoa aho milaza an'izany tsy misandoka an' Jesosy aho satria zaho ny olo malaso hoe mpanompo sampy taloha mpangalatromby. Ahoana gn'aiza ny mpangalatromby Mesia Jesosy nareo zany? Tsy nifantatray kory zany. Fa i Jesosy mihitsy noseho tamiko nagnambara hoe ianao dia ataoko ho Mesiako, ho ataoko olom-boostiko, ho ataoko voafitoko ary ianao no ataoko ny solon'ny tenako. Ka nagnambara zavatra aminareo aho mitongava saina am'izay mandiniha lalina. Halalino soa zao fampianarako androany zao. So dia eritseritsy nareo hoe zavatra angano zao teneniko aminareo zao. Mandiniha soa ary mandiniha tsara.